Ny fizarana farakely amin'ilay tantara mitondra lohateny hoe Ranomasom Birijiny, nosoratany Simon Menjanahary, teo amin'ny lafiny teknika Iadza Fister, nandrindra sy nanatontosa Simon Menjanahary. Rina, sao dia teraka zavatra feo fanambadianareo zao anaka. Jereo ngery ny teny karenina teo reny. Tsiry mama, tsy resaka amin'izany ana dia resaka gondra aza. Zao dia zao dia andeha ilazany amin'ny Roberto. Odry, inona nefa nidiran'ny Roberto amin'izany Rina? Aleo samboriny andry mama. Tsy mety ho azy zany. Tsy misy zavatra tsy ho vitan'ny fampiresahana izany fa aleo aloha miresaka. Tsy manan-kery resahana amin'izany ary mama. Ary aleo ary ahitra iresaka amin'ny rehefa tsy azo atao ninina ianao. Eny tompoko. Fa inona ny mampitomany ianao toy izao e? Kila tsy haiko izay ataony mama. Tsy tiako mamisy neny raha masika amin'ny papa. Tsy misy an'izany fa aza miteny an'izany ianao e. Ka maninona neny tsy miditra manambitamby amin'ny papa? Izao karenina. Tsy tezitra tsy masika amin'ny papa izany neny. Dia inona izany mampitomany amin'ny papa e? Izao dokotera, tsy misy zavatra tsy vitan'ny fampiresahana izany ho fa aleo miresaka nareo roa. Ka vonina amin'izany ary ve nefa izy ry mama? Vonina izy e, vadinao ne indry fely e. Ndao ary tsika mianaka, hiaraka hiresaka amin'ny neny. Fa tsy mibedy amin'ny papa nefa izy a? Tsy mibedy amin'ny papa izany re izy a. Ndao ary papa. Rina, fanakaiza teo koa ary kalakely iny. Hita mamiza fa tsy teresaka amin'ny papa neny. Rina, andrekaka eo, tena tsy ato kalakely iny. Dia mitena lasany amin'ilay Roberto iny tokoa ve izy? Andriamanitro, torohevitra reza manana izao olana mitady iseho amin'ny tokantranona izao e. Mamo. Eny anaka. Mijaly aho. Mila tsy ho zakako tsony. Nitsindry ny adi-tsaiko. Fa inona nefa no adi-tsaina mahazo anao ry fely a? Ka nahoana no enjehina rehefa nanome rano zanako. Fa ianao hoe izany ny olona nanome rano karaina e? Eny ry mama. Dia inona izany nanafinanao an'izany hatramin'izay nefa? Ka tsy tiako hiditra anaty olana ny fiainana itelo mianaka. Tsy mahazava amiko izany ry fely a. Satria ve heverina fa izay nanome rano karaina no tsy maintsy nanolana andrina. Tsy dia mieritreritra an'izany anefa izay a. Hitsotra sy hiteny marina aminareo telo mianaka ary mama. Tsy maninona izay mety ho vokany amiko. Zakaiko izany e. Ny any mahafaly ady ny fasitranana ho anaka. Fa inona nefa izany maharatra ny nanomezan'ny papa ny rano karaina e? Tena tsy haiko anaka. Izao karaina? Eny mami? Mbola tsy takatrao izany. Ny ataondry dia nivavaka amin'ny Jesosy mba hanome vahaolana ny eny sy papa izy. Izany a? Sady haiko nivavaka mami a. Dia hivavaka ho amin'ny papa kosa mba tsy ho gadrainy eny izany izy. Eny akizanako a. Fanakaiza nefa rinary mama. Vondresaka teo ny izay mianaka ny zanitra tao aminareo mianaka teo iny. Efa fantatro na tsy hiteny amiko azy izy ry mama. Inona nefa ny fantatrao ry fely a? Lasany izao any amin'ny Roberto izy satria fantany fa izany olona nanome rano karaina e. Nahoana ianao no mieritreritra an'izany? Ka tsy misy miafina amiko anie ry mama. Fifandraisana izy sy Roberto e. Inona mahatonga anao hiteny an'izany e? Aoka ny tantarany zareo no ilaza azy aminao ry mama. Ary izao fandehanany amin'izao dia rofo mivangina fa tsy teresaka amiko tsony rina.
dia inona ary izany no tokony atao mba hamerenana an'izany fitiavanareo izany anako? Manaiky fa diso tamin'izay rehetra nataoko ary mama. Haiko tsara nefa rina. Avela aloha izy hiresaka any raha izany fatany fa mety. Tsy mety izany anako. Fa manina nefa izy navela mami andehana amin'izany olo izany e. Karenina, mandehana aloha ianao misotro sy tia atany hevitra ato dia avelao aloha papa sy mami mba hiresaka kely a. Eny ary nefa tsy masika amin'ny mami a. Tsy masika izany mami fa mandeha any e. Zay papa. Eny anaka, mandehana fa rehefa avy eo miresaka atsika mianaka. Avelao mihitsy aloha mama mba hakasaina tsy ado anatiny ty tokantrano ty a. Dia ho aiza ianao e? Andeha ho any mama. Ka tsy vomaika nahirana ve izany ry fely a? Tsy ho vitako ny hiatrika an'izao ato ry mama. Mandehana ary dia aza miandry alina loatra ianao e. Eny tompoko, hiezaka ny hiverina ihany ara tsy halavy ny alahelo sy ny antsaiko. Fely a, dokotera ne ianao anaka e. Fantatro tsara izany ry mama. Saingy tsy nanome fahaizana manokana hitsapo ny raotra mpitinga ambary mama. Mandehana ary raha izay no hamaivana ny alahelonao e. Avelanao hiaraka amiko ve karainy. Aleo re izy hijanona ihany a. Eny ary andeha. Allo, manao ny rina? Aiza nga ianao zao? Andalana andeha ody fa ahoana? Misy olana nga? Tena misy olana goavana be a. Fa inona nefe? Raha mba mety aminao dia aleo mba miona vetivety sika. Dia aiza nefa ianao zao? Andrasaka eto amin'ilay toerana fionatsika ianao ka. Zao ihany ary dia hiverina any. Misaotra dia mba aza ela mo Roberto a. Tsy ela fa aza matahotra ianao ka. Fa inona no dia maika be toy izao ianao? Tena fantatro ny olona nanome rany karenina Roberto a. Fa tamin'ny fomba ahoana no nahafantaranao azy dia izy? Ifely. Iza tsara hoe rina? Ifely ho any nanome rany karenina. Efa nampozy ihany izany fa sarotra moa no avy hatrany dia hiteny aminao fa ahoana no nahafantaranao azy fa izy no nanome rà? Iny ahatongaviny ona taminao iny no nilaza tamiko mama fa nitomany ao an'efitranonay izy. Andeha moa amin'ny varavarana hiresaka taminy no njaoreko miresaka amin'ny karenina izy. Dia ahoana? Dia io resaka amin'ny fanaovana izy mianaka io no lazany fa izy hono no nanome raha azy. Grave indray izany a. Tsy vitan'izany rehefa fa ny tena tsy tantiko dia Ka ajanony moa aloha ny ranomasonao ty e. tsy zakako tsony Roberto a. Ka teneno ary fa miaino anao a. Inona ny tsy zakanao? Izy any izany nanolanahy. Ahoana tsara hoe rina a? Sao dia mba endrikendrika kosa ny ianao e. Tsy manendrikendrika izany a Roberto a. Efa hatramin'ny elany natsikaritra ny fiainy fa misy itsivizany amin'ilay feon'olona nanolana ahy saingy tsy nety niraikitra tato an-tsaiko izany. Izay ny ianao. Io aneny nefa mba nilazaiko taminao fa mila mandinika ianao vao manambady an'iny bandiny e. Saingy tsy nieny ny teniko ianao. Ka tsy fotoana hifantatsana intsony izao Roberto a. Raha tsy nataonao tamiko koa ny sady tsy misy izao rehetra izao e. Fa zao kosa aloha rina a. Miaino anao a. Na dia heninao aza ny resaka ny fanaovana izy mianaka dia afaka mandaa ihany izy satria tsy misy pirofo. Dia inona izany no tokony ataoko? Mandehana aloha mody a. Dia miresa aminy dia atao izay fomba ilazany aminao fa izy tokoa no nanolana anao. Ka efa niteny an'izany ho ahy izy.
ka tsy misy azontsika atao raha tsy misy pirofirina. tsy mila izany a zao dia mandeha any ianao maka mpitandro ny filaminana dia sambory izy. Tsy azo atao anterisetra toy izany kosa rina. ay rehefa tsy tia ianao dia aza samborina ary izy fa zaho aho dia andeha any amin'ny pôlisy. Tsy mety ho azany. Miaino avy aloha ianao e. miaino anao ahy e. Mandeha ana ary aloha mody a dia miresa aminy. Raha isy feo amin'ny telefonina daholo ny resaka hifanaovanareo fa andeha ody any an-trano a dia iresaka amin'ny papa andrany mpitandro ny filaminana any hisambotra azy. tandre maro tsy tonganonareo a. Mandehanaka iseria fa tsy maintsy tongany zahay. eny ary miandry anareo a. Fa hono aloha inona indray e. dia ho foinao ve izy aloha e. tsy mila olona jolatoreny a Roberto a. raha enjanakao ane izy rinay. efa nafoko tolomaty izany ary efa voadiko hatramin'izay fa na iza ka fantatra izay nanolana dia fahavaloko mandrakizay. Ok, mandehana ary fa sotara ianao. izay fa miandry anao a. Zao dia ho any amin'ny papa. Ela ny ela fa tratra ihany ala ary dokotera Jiola. Tsy avelan'ny rano famatoranareo mianaka tsy seho izany le tsy ny marina. Bon, aleo aloha isotro mafana kely fa milay izany fiainana izany a. Manomboketo a dia miverina ty amiko rina. Ajanona ary saorana any amin'ny ray aman-dreniny koa sy Julia. Sady izy raha teo efa any. Zao dia aleo avy dia miresaka amin'ny papa sy maman so tarako. Ianao ka tsy efa niteny tamin'ny mama ve hafa ho any amin'ny Roberto. zao rina raha vomba ekenao fa reninao ihany a dia ino ny teniko. tsy manana fandeferana amin'ny zavatra toy izao ary mama. dia i Roberto ny vahaolana. izy fely fa hiresaka aminy aho zao. lasa nandeha any amin'ny mamany izy. ary ny zanako ao izy e. fa ahoana no avelanao andeha izy ry mama. samy raitsy kombakomba aminy koa ianao. rina aoka mba hifanaja kely sika mianaka. ahoana moa no afahako mitazon'olon-dehibe toy iny. manana safidiny izy. ka tokony nitazonao kosa izy ry mama. efa vonona ny teny sy resaka ny marina rehetra taminao izy fa ianao tsy hita tapoka hoe nakaiza teo. dia ahoana re izany ry mama o. ary sao dia verinao fa tsy fantany daholo ary ny zavatra rehetra taonao io. zavatra iny. ka io fiverenanao sy Roberto miaraka io ndraiko. tsoroko aminao rina fa aina ane hoe niaraka tamin'ny Roberto ianao tamin'ny karainina le voadonany fiara iny e. tsy marina izany ry mama. fa izy izany no andrasanao iten'ny marina e. afaka mandangy sy tsy milaza ny marina amiko ianao. nefa tsy arovy tsara rina fa nanaiky ny adisonao ianao fonsika mianaka namangy ny karainina teny amin'ny hopitaly. mama tsy hitako tsony izay ataoko. tsy ny fandehananao any amin'ny Roberto ny vahaolana. raha mba nanaiky ny toromariko izay ianao efa tafaresaka nareo roa. andeha ho any aminy aho zao. aza mba mitsapa vy mafana any e. fantany anefa lasa tany amin'ny Roberto ianao teo e. ianao mihitsy kosa angamba no niteny an'izany taminy ka. non tsy mamino ny teny an'izany. mangina ianao fa tsisy hidiranao izany. Zaho koa tsy hipetraka tia mama tsony. voakapokeo ianao fa mangina. Ka tsy tiako mama fa tsy tia papa e. okizay ny zanako. Andeha any amin'ny papa mami a. Malahelo amin'ny papa. Zaho dia mandehana. Tsy tiako mamy. Asa ny sasakely no nalanao ny atezeranao eo Rina. Mandehana any fa tsy tiako rehefa tsy tiany neny. Rehefa ho lasa dala anao tsy milaza fa ny sasakely no ampahorinao eo. Papa ho any amin'ny papa. Tsy hipetraka aty amin'ny ntsony aho. Aok'izay, efa ho avy izay zanako a. Mami o. Ahoana e? Asa fela ho gadrano neny izy. Eny e, ao fa tsy avelantsika higadro izany izy. Fa inona foana ary tiry fely a. Ka mihitsy aloha ary mama mba akaina kely a. Isan'andro zao fe anaka dia akaina foana farany hiteraka aretina ho anao zao a. Tsy maintsy azavainao amiko izao zavatra mampiady sainanao zao fa tsy mety amiko a.
mba omeo zavatra azo anany aloha za dia miresaka antsika mianaka rehefa avy eo. Anoatra koa ianao no ny sasakely a. Io ary misy lasopy dia ano aloha fa za ny vavahady vetivety. Misaotra maman. Tena marary mila tsy ho zakako mihitsy izany lohako izany. Andriamanitro, aza vela hijaly toy izao aho. Sitrano amin'izao ady-tsaina mahazo azy izao ary miandry izay sazy omenao aho. Rina, tiako foana ianao, ninona ataonao aho. Manaiky raha havako izay sazy omenao aho. Vokatry ny ratsy nataoko taminao. Ary toa tsy mihinana akory ianao? Lasa tsy te hihinana indray zary maman. Fely a, fa inona no mahazo anao? Tena marary mila ho vaky izany lohako izany ro maman. Fa inona re ty anako? Maman. Ahoana? Azafady anery maman mba jereo kely atao anatin'ity telefonako ity numeron'ny dokotera Ihaja le namako iny dia atsoy mba hitondra fanafody aty izao. Aiza ihany anary? Ty hoe Ihaja dokotera ty ve? Ie, io mihitsy. Ahoana dokotera? Tsy izao fa za ihany ka. Maman ve zao? Eny anaka, mandeha hanaingana ty an-trano ianao fa mitaraina marary lobe ny fely ato e. Fa inona indray ary nahazo azy? Tsy haiko ry anako, izy ny nampiantso ahy ianao. Eny ary fa ho avy sady efa nandalo aty akaikinareo ty ihany Asa ela ary anako. Tsy ela ka. Ahoana hony? Ho avy eo hono izy fa efa ty akaikitsika ty. Tsara izany. Fa inona ny zava-nisy tany ry fely a? Tena manafinjavatra amiko mihitsy ianao amin'ity tsy filaminanareo sy Rina ty a. Mba omeo tongolo gasy kely eo aloha zary maman raha misy ao a. Andraso fa misy eo. Ty ary. Misaotra. Ny vadinao ty miantso ty. Tsy mbola afaka miresaka aminy aloha zary maman. Raisy raha andray azy ianao. Allô? Fa mama ve io? Ay, zao ty fa ahoana? Fa aizy felo no ianao mandray ny telefona? Tsy afaka mandray anao aloha izy zao fa lazao amiko izay ilainao azy. Ka izy no ilay resaka amiko fa sy maman? Zao Rina, marina fa vadinao izy. Fa raha nataonao kosa no mosako ny zanako dia tsy mifanaraka tsika. Tena tsy azoko izany ry maman. Aiza ka hatramin'ny nanam-badiny ianao izay dia lasa tsy stabila mihitsy ny fahasalamany. Tena tsy mazava amiko izany. Zao no izy marary fely. Mbola niantso dokotera izy zao fa tsy fantatro izay nanaovanareo azy tany. Fa marary ahoana ny fizy ry maman? Ianao ve tsy hafantatra izay nataonao hamparary azy e? Zay fa iny efa miditra iny ny dokotera hitsabo azy. Veloma ianao? Mandroso ianao dokotera? Fa nanino indray le ry zany e? Ao, taraina marary loha ao. Tsy aretiny izany fa tension miakatra. Efa nomeko tongolo gasy izy dokotera. Fa ahoana dokotera? Aiza sika izany. Tena marary se ny lohako a. Ao ary aloha jereko ny tosi-dranse. Jereo fa tena miakatra be a. Tena tsy azoko mihitsy ty za misy tension ty ry se a. Zao a. Aleo avy dia tsindrona no ampiasana mba ampidina azy haingana. Tsy maninona ve nefa ny zanako dokotera? Zao maman miasa saina loatra izy ka tsy stable mihitsy ny tosi-drany. Ao fa efa nitondratsindrona e. Tena misaotra ry se dokotera. Inona moa ny fampisaorana amin'izany e? Mpiara-miasa ange sika. Mila mandamin-tsainy se fa fohy andro ianana eo ange. Za indrindra no vao nitenenako azy teo. Io ady-tsaina mahazo azy io mihitsy no tsy azoko. Vao niantso azy teo mihitsy Rina. Dia tsy nomeko azy aloha. Fa izao aloha e, misy zavatra tsy maintsy fampiresantsika telo miaraka androany ry fely. Tokony ho farananse ihany ty tantara mampiady-tsainanse ty. So ihany fa eto ianao dokotera. Tena marina izany. Mila manazava sy milaza marina rehetra amiko ianao ry fely a. Eny e, marina izany tenareo mianaka izany nefa. Tsy misy an'izany nefa izany tsony ka. Raha zao no mitoa dia hiteraka famozako anao zao. Efa niraiso ny sehosolondreny izy. Izy no natoy izao anse. Faharoa manaraka izany dia eto a.
namana tena namany se ary vonina ifanampy amin'ny se toy izay efa nanampinsy azay koa fotoana izao dokotera ny tsy maintsy amakitsika miaraka ny zavatra rehetra mametratra ny ao anatin'ny se ao ka miterika izao tsy fahasalaman'ny se izao. Marina mihitsy izany tenin'ny dokotera izany. Tsy hanana fotoana tsara hitantarana aminay izay manahirana ao anatinao intsony ianao. Eny misaotra anareo mianaka nefa ety am-panomboana dia mifona sady aminareo indrindra ianao ry maman. Fa inona re no lazainao aminay ry fely no mitalao sy mifona sahady ianao e? Eny dokotera, raha hitany se fa izany no nanamaivana ny vesatra se dia mamelana ny se sahady na dia mbola tsy fantatra koa raha izay ambarany se. Tena manahirana mihitsy izao zavatra izao ka. Miangavy ianao ary maman mba hotony ianao eo ampitantarako izao tantarako izao. Alefa zao ary fa miaino anao ampitony iny maman e. Izao ary Zany very fely. Fanaona loatra dia navita zavatra ratsy toy izany ianao. Tena hivonako maman. Miangavy ianao aza mitazona alahelo amiko tsony ianao. Tena tsy nampoiziko izany anaka. Nahoana re ianao dia nanao zavatra tsy ampiheferana toy izao. Fona maman. Fa ahoana ry fely? Dia inona no mety ho vokatra izao amin'izao fotoana izao? Maman, mila anao mila ny tamotamy avy aminao solon-treniko. Mila ny toro-hevitra izay fanampiana avy aminao ary maman. Fely eo. Ireny fahalemenao ireny. Ireny ianao tsy dia be resaka loatra ireny. Ireny tsika malefaka sy resaka milamina fanaonao amiko ireny. Dia izany ve no tao ambadika ireny e? Tena hifonako rery maman. Mifona aminao Tsy toy izany mihitsy no nanabeazako sy nitezako anao anaka. Nefa dia nahoana ny voasarika anao zavatra ratsy toy izany eo amin'ny fiainanao ianao? Aok'izay ry izy mianaka. Aok'izay. Very re dokotera. Efa tsinjoko sahady ny mety hafaranjanako. Aiza ny tany aleoko raha izany no iseho? Aok'izay ary aloha e. Mandeha ny fotoana. Tsy maintsy mitady vaolana isika. Fely dokotera hiatsa. Ie, mihaino anse menatra ny mahasamy lehilahy atsika dokotera. Tsy misy mahamenatra izany. Atahoana fa izay ny voalahatra ho an'se. Fely malahelo ny foko anaka. Nahoana no dia nanao zavatra mandratra ahy ianao? Mamo, hifonako re mamelahy fenao e. Zanako ianao anaka. Ny adalan'olona hono ny omezana fa ny tena tafindamba. Ahoana moa no anariko anao? Tsy anaka. Tsy anary anao mihitsy ninona miseho? Misaotra mama malalako Efa tsinjoko tamin'ireny zavatra ny fanaovantsika ireny ihany izao zavatra tantarany se aminay mianaka izao sangy miandry fotoana hono zavatra rehetra. Ka misaotra an'se tsy nisorona fa lazan'izany tampahatsorana. Dia inona re izany no tokony ataontsika dokotera? Izao raha mbola mavesatra aloha ny fonose dia mijanona mihitsy aloha aty. Sao dia hiteraka retina mandritry ny alina ka vao maika na irana antsika. Sady ho hita eo izay fihetsika rinay e. Izay angamba aloha fa ilozako nareo mianaka. Dia mba manahoana ilay fikasana hisambotra ny se dokotera? Tsy nisy tonontsony aloha e. Tena misaotra ny se nitazona hatramin'ny farany izay tenin'ny fanaovantsika dokotera. Izany mampiara-miasa ry se Ary ianareo roalahy rehetra izany nanafin-javatra tamiko Ny tsy filazako ny anarany no tiany holazaina ka. Tena nahatazona tokoa aloha ianao anaka. Isaorako feno ianao amin'izany. Lasa ifampisaotra foana sika telo mianaka e. Izay fa salamasa dia korazy amin'ny atim-bola hatrehana. Raha sendra tsy mahita tory dia alomina ny fampatoriana kely fa tsy manino dokotera. Eny ary mifampiantsao ihany sika raha ohatra ka misy zavatra ilaina fanampiana amin'se. Ndao ary anaka. Dia mbola mamerina fisaorana re. Eny ary tompoko.
dia inona izany no ataontsika mianaka? Hitsotra sy teny marina amin'ny rinary mama. Dia hita eo izay ho ataony. Raha zaho ihany anaka dia tsy mana-tena fandeferana amin'iny zazavavy iny. Aza heverinao fankahalana azy aloha ny ady hevitrintsika mianaka. Tsy mankahala azy aho matona naiky fanambadianareo, fa tsinjoko amin'ny toetrany fa tsy anam-pandeferana aminao izy. Efa miomana niditra any am-ponja ary mama. Aza miteny an'izany ianao, na andaniko ny farim-pananako aza tsy amelanao hiditra am-ponja izany aho. Eny tena reny tokoa ianao na tsy niteraka aza. Mba engaviako anao ry mama. Fely fa inona nefa ny mbola mampirosatra amin'ny matso anao? Nanenina tamin'izay nataoko ary mama. Malahelo any karenina kely koa. Aoka aloha izay tsy ampiverina izay efa vita ny ranomaso. Ny angaviako aminao ry mama. Raha sanatria tsy maintsy ho tonga amin'izany ihany aho dia. Fely mihaino anao aho zanako. Miangavy anao aho mba raisy hipetraka dia aminao karenina kely. Zanako iny ary zanako tsy fokina dia azoko tamin'ny adalana azy ary mama. Na tsy niteny an'izany tamiko azy ianao dia efa leritreretiko izany. Ahoana ny fomba iaonako amin'izy mianaka raha ampitso? Fely olona mivavaka ianao anaka. Nahoana no mitady ho resy ny ankiviana? Mitady ho resy ny hery ny fanahiko ry mama. Izao aleo mihitsy aloha mihinana amin'ny fampatoriana ity ianao. Aizany. Ity dia io ny rano. Mandeha anary loha raha mbola misy zavatra atao mama fa aleo za atory kely. Eny ary izany zanako izany. Izao ny teniko aminao eto mama. Tsy anarenao ary tsy amelanao irery izany aho anaka. Mahereza ianao hiara hiady aminao mama. Misaotra mama. Izany no zava-nisy ry papa. Sarotra izany Roberto Fa inona indray mbola mahasarotra an'izany ry papa? Efa hita izao fa izy no nanolana andrina. Inona hoe izany resaka ireo mianaka izany? Ka ifelo vadiny ihany hono no nanolana andrina. Ahoana tsara hoe Roberto? Ka zany Ka izy ary nafantaranao an'izany? Rinano ny antso aho. Dia mbola rina foana. Fa efa jamban-kiala raha tsy mihitsy ve izany ianao Roberto Aiza moa dia hoe jambany fa adito kosa ny manampy azy amin'izay afantatra izay olona nandrava ny fitiavanay ry mama. Dia inona izany izao ny hevitry monsieur Roberto zanaka lahy tokany monsieur le gouverneur fa fantatra ny olona nanorana amin'ny madame Rina? Ka inona moa ry mama fa samborina izy? Moramora aminao ny miteny an'izany Tsy hainao ve fa vady ny ara-dalàna izy? Ka izany ankeny efa nolazako azy teo Ianao indray tia nitsemboka aloha amin'ny mpieviko. Asa siana resabe moa ry mama. Efa nanolo tanana azy sika fa hitady izay olona nahavita ratsy azy. Zao fantatra ilay olona mampiantra ny lalàna fotsiny papa dia milamina io. Ka mila miresaka amin'Rina mihitsy aloha sika izay vao miditra amin'izany fampisamborana izany. Mbola averiko amin'izay indray miteny reniny se teo fa vady ny ara-dalàna iny ary irainjanany ihany koa. Zao fotsiny teniko aminareo Efa nandrava ny ainy dia horavako ihany koa. Ninonina resaka atao dia izay ny tsy maintsy hafarany ary tsy maintsy mizaka ny sazisazy azy izy. Mendrika ny jolatoreny ny fonjy. Mora mirao ihany Roberto fa tantarana ange sika ary aoka mba tsy ho ny anarako na ny asako no entin'se amin'izany. Voaray papa. Zay fa lasa aloha. Ka ho aiza izany ianao? Andeha hamonjy ny tokantranoko Ary mba nanahoana izany raha rahanareo Julia? Dia voadala ve Julia no hipetraka amin'ny olona tsy mitombina toy izao Any izy ihany ry mama. Afaka tsy miverina tsony ihany koa izy raha izay ny tiany. Mbola veriko aminao Roberto fa tsy mila nindrina iny miverina ato an-tranoko tsony tsy misy alainao baraky eto. Mbola ho hita eo izany fa veloma aloha nareo mivady. Dia inona natao amin'izany rainy Ny tena marina aloha dia azo atao avy hatrany mampisambotra azy raha vao marina fa tena izy tokoa no nanao an'ilay asa fanolanana.
raha amiko manokana aloha dia tsy misy tokony hidirantsika intsony izany. Izy azy efa nanaiky azy ho vadiny ary tsy vitan'izay fa tena ara-dalàna eo anatria amin'ny fanjakana. Ity Roberto miditra lalina ty ny tena tsy azoko e. Ka izao ne vao maninona ny zanakao raha ny fahafantarako azy e. Zany no izy rehefa sarotra tenenina loatra. Ka izany mihitsy ny ankizy ankehitriny. Dia inona izany no atao? Tena matahotra ny aravan'ny fanambadian'izy Julia mihitsy ah. Izany eo ihany fa ny ataon'izy mivady ray aman-dreny no anahirana. Izaho raha teo ty efa tapitra no mandahako. Dia tsy resaka amin'izareo mihitsy ve izany sika fa hijanona amin'izao fotsiny? Aleo aloha hiandro kely ahitana azy dia manatona miresaka aminy sika. Julia koa moa ty tsy hita iresanako. Amin'ny lafiny iray aloha tsy manometsy ny azy mihitsy aho fa amin'ny lafiny iray faharoa kosa aloha tokony mba miaritra izay miseho amin'ny tokantranony izy. Na dia fahita izao ve fa manitsakitsaka ny tokantranonao ny vadinao dia mbola hiaritra amin'izany ihany. Za kosa aloha izany fa tandremo a. Ka anevahana sy ala ny tokantrano indray ve izany ianao? Ka izao a. Na zanako na zanak'olon-kafa ary efa marina dia marina ary marina ihany. Ajanona eny amin'izay izany dia sao dia sika roa indray no lasa mifamaly eto ka. Ay se amin'izao oro izao tena mbola dia trano a. Te hiaona sy resaka amin'se zary tianao a. Fa misy inona indray no hiresaka vao marainy? Tonga mitsotsoro mamba Fizarana angamba ry se a. Tsy milamina izany a. Fa aiza ray anao fa andehanako any? Aty amin'ny mama za io. Tena tsy milamina marina izany a. Ao fa hiomana kely a dia ho avy any. Miandry an'se ary a. Nanahoana ianao izay anaka? Efa mba tsy dia manatsony ary mama a. Ary iza no niresaka taminao teo? Misy namako izay ihany nasaiko nandeha aty izy. Ny marina rehetra nefa tsy filaza hono anaka. Tena namako izany fa aza manahy ianao e. Dia inona izany no andrasanao ataoko? Tsy misy afa-tsy ilay fangatahako taminao mikasika ny karaina ihany. Efa milamina ny amin'ny faza matahotra ianao. Raha ekendreny aza dia alaitsika hipetraka aty izy. Engane mba avelany. Dia izany ry se ny zava-nisy ry tianao a. Tena misaotranao dokotera tamin'ny fahatsoranao ny teny izany tamiko. Tsy hafeniko aminao fa efa ela koa ane rina no ny ayayanao hoe ianao ilay olona nanolana azy. Zany ve? Fa inona no antony? Laza tamiko izy fa isaky manao resaka fitiavana hono nareo roa ka miteny malefaka aminy ianao dia ohatra miverina ao an-tsainy daholo le feon'ilay olona nanolana azy. Zany a. Tsy vitan'izany koa fa iny resaka ranomenan-karaina iny a vao maika nanamafy taminy fa izay nanome ranon-karaina hono nanolana azy. Zay izany nahatonga azy ifandray bebe kokoa amin'ny Roberto. Tsy hafeniko aminao fa tena mifamaly matetika izay mianadahy amin'io izy miverina miresaka amin'ny Roberto io. Eny e, tsy manome tsiny azy ako. Rehefa tiana dia tiana dokotera. Ary rehefa vady dia vady fa tokony izy ny hoe kivadivady. Hevitra se izany fa tsy fieviny a. Eto ny tena iandrasako hoe tena tian'se ve izy. Tsy mazava amiko. Efa niteny tamiko izy fa raha fantany olona nanolana azy io dia hitory azy izy. Ankehitriny na mbola tsy rentsika aza izay ho teniny dia efa sura fa fantany. Noho izany a na izy hitory na izy vao maika hitianao. Ny tenany atsokany se dia tsy handeha resaka amin'ny intsony fa izay hevitra avy any amin'ny seny tokony ataoko. Fa tsy mbola tafaresaka moa izany nareo? Mbola tsy tafaresaka izay. Fa inona no mampirotsaka ny ranomasinao dokotera? Na dia mbola tsy fantany aza zao zava-miafiny izao dia tsambako fa miverina miaraka izy sy Roberto. Tsy mbola hitantsika pirofo kosa e. Omaly maraina ane ilay zanatory tatiny dia tonga ny fona tamiko teo izy. Zany ve? Niverina no tany an-trano ry zareo izay dia nandeha ny asa. Izy karaina kosa nilozako tao an-trano. Rehefa niverina nefa izany atoandrony iny dia tsy trarako tao izy. Fa mbola tsy miasa moa izany izy? Mbola conseil izy. Niantsoany efa Julia tamin'izay dia niteny tamiko fa hitany miaraka hono Roberto. Teny maty fotsy teny.
Ravindray izany dokotera. Dia mba tsapanse amin'izany very tianao. Ny maraina ianao mifo. Afakora vitsivitsy anefa dia lasa miverina miaraka amin'ilay olona nanaovany adisony ray ianao. Efa tena sangy mihoatra loha kosa izany. Tianoa. Inona ny torohevitra omesy hafa ataoko e. Tsapako fa tena maharary ny zavatra mahazo anao dokotera. Na izany aza tsy maintsy mitaky herim-po sy herin-tsaina ny fiatrehanao andrina. Tsy manome tsiny aho raha milatsaka ny ranomasinao satria vady andefy mandrinao zao ve no mamitaka sy manitsakitsaka anao toy izany. Te apitrakanao nefa aho ary te hiteny aminao hoe avadio herina forsa ny fahalemenao sy ny faharesenao manoloana azy. Aza mampiseho faible eo anatreny fa vao maika manome lanjany ratsy ataony aminao izany. Asa hoy ihany koa fa dokotera ianao ary vonina hitsabo izay ratra mahazo anao. Misaotra sery tianoa. Aleo mihitsy aloha mandeha any aminy dia eno hoe ampitoniana izay teniny aminao. Tsy ho irery ianao miaritra izao ady izay hatrehanao izao dokotera. Eto aho hitanila aminao ary mino aho fa ho namanao ihany koa dokotera aja. Eny fa nahy madame Julia aza. Efa tonga teo koa dokotera hiaja tamin'ny alina. Zany toy izany tenin'ny sezany koa ny teniny tamiko. Ary madame Julia ve efa nandrehan'izao? Mbola tsy tafaresaka izay ka tsy fantatro na efa fantany na tsy. Sura dokotera fa anampy anao izy. Misaotra anao ry tianoa. Ka sao dia tokony hiaraka any amin'izareo ary sika. Aleo aloha zareo fa manjary ohatrany hoe mitondra olona hiaro any koa. Ok azy. Efa any amin'iseny numéro-ko a dia atsoy aho raha misy zavatra ilainse aho. Misaotra e. Afaka mandeha amin'izay izany aho. Izay fa mba hoento ambavaka any tokantrano kortinoa. Tena matahotra ny arava azy aho. Courage fa ato no hatrentsika dokotera. Hivavaka anao aho ary vonina nanampy anao hatramin'ny farany. Ohay, saika adiniko. Fa ahoana? Raha mba afaka miantsoana madame Julia sy dia mba tso izy mba ho fantany izao zavatra rehetra izao. Eny ary fa izao ihany aho dia hiantso azy. Allô, manahoana tianoa? Tena mbola salama tsara fa madame Julia no asa manahoana izy ao? Elaela tsy ny aona. Ado e, izao miandry vaovao avy any aminareo izao. Ka tena misy vaovao tiako hifampizarana aminao mihitsy fa mety tsy ho vita amin'ny telefona. Fa mahakasika n'inona leto izany? Mety ahakasika ny ho avy nitokantranonao ihany a. Fa inona koa ny dikan'izany e? Tena seriana izany madame. Ka maninona ary raha mandeha aty aminay ala? Tsy hanahirana amin'ny vadinao ve? Ka izany aty an-trandromamy e? Aiza moa no misy anareo? Efa nanatitra taty azy nareo sy dokotera Fely andre mandeha inko. Marina izany. Ao ary fa ho avy ihany aho e. Miantso fotsiny rehefa tonga eo amin'ny croisement amin'ny vily tsenako anao. Eny tompoko. Izay ary fa mandram-piona. Ok letsy a. Zahay angamba ny fatindry. Mandana mba voa izy ry mama. Aleo amoako azy mamia. Andeha isika mianaka ara-mo azy ary. Papa, fa nanina kay papa no ela be? Manahoana Karen? Tsy nentina hita toro mihitsy aho fa tsy teo tiana papako. Mandrosoa ianao? Misaotra ry mama. Ary tsy angarina? Ao izy ka. Manahoana amin'ny malalako? Afa-po ny fijanonana tany amin'ny reninao ianao? Ny fiarahaba moa kizy valiana dia... Ka inona koa moa no mbola andrasanao fiarahaba avy aty amiko e? Tsy efa ampy anao ny fandozanao anay mianaka isan'andro? Asa dia tsenena makatezerana toy izao kosa misy rina. Eno alako mihitsy neny io. Mba tsy atefa ny fahadezerako aminareo mianaka dia aleo mivoaka nareo. Ha? Fa inona nazo anao? Iresaka izay dia aoka mba tsy hidiranareo. No, za tsy hivoaka izany. Hiaraka amin'ny papa eto aho. Mahazo amineny ianao Fa inona nefa ny resaka tianao atao amiko izany e? Ary inona no hidiran'izy mianaka amin'izany? Mandehana ho za tsy andeha. Miandry kapoka? Kapofa tsy ala tao amin'ny papa eto Azafady kosa fa tsy anaiky ny kapoana ho an'ny zanako izany
Resao zay resanao fa miainanao a vonina izaka izay ambaranao. Inona moa zany no ahafahanao milaza fa zanakao Karen? Satria ve tototry ny tokony omeny Roberto anao dia adinao ny fiangavianao sy ny filadiladianao tamiko. Ny mahakasika ny Karen fonontsika mbola ny fampitory fity. Taloha zany, raha zay no ilazanao fa zanakao io dia laviko akitsirano. Rina, fa inona no mahatonga anao hitrotra sy horomotra be toy izao? Noho ny nataonao. Ka mba raha amiko ary izay tsy nentina ataoko taminao na taminareo mianaka. Eny fa na taminareo teny mianaka mihitsy aza. Voalohany indrindra, iza no nanome raha ny Karen? Fa manina izay nanome raha azy? Fa alio tsotra fotsiny Za tompoko. Efa nambaran'ny papa tamiko moa zany eo. Eny anaka. Ianao no nanome raha azy? Dia tsy tiany neny ve? Nefa raha tsy nanome raha anazy papa dia efa tsy niaraka antsika sy neny ohatr'izay. Tsy mila anao miteny neny Karen. Tsy maintsy miteny ary neny Mba azonao hazavaina amiko ve tompoko ny antony nanomezanao raha azy ka tsy namelanao hitenenana na amin'izana ny anaranao? Fa lasa tsara ve hono le madame Rina vadiko Tena tsy misangy aminao resaka aminao zao Zao Rina, inona no heloko raha nanome raha azy Tsy anao nanome raha azy ny tadiaviko fa ny antony tsy nanekenao ilazana ny anaranao. Zay indray ny tsy haiko fa dokotera Ihaja mihitsy no tsy nanaiky ny lazana azy. Aleo dia tsoroko aminao marina. Tsy navelanao lazaina io anaran'io satria avy hatrany dia ho fantatro fa ianao no nanolana. Ahoana kosa moa no avy hatrany dia tsara anao toy izany Fely tsy tiako ianao ary alako tsy ho lahy. Nosimbanao no afoko manontolo. Nisetrasetrainao ilay fahadiovako izay mba nokatsiako an'izay hampiakatra ho vady. Tsy marina izany Rina. Miala ianao aza mikasikasika na dia kely akory azy. Tena diso izany. Tsy nahavitan'izany taminao Ka marino ary oranareo mianaka mitovy io Fa na dia ray aza ve dia tsisy hanana io sokajin-draha io? Resaka amboarina fotsiny izany feonao mihitsy ilay tsy olana n'olana iny. Na ny feonao aza ny efa hatramin'ny elany na mamana saingy ankehitriny vaovao mariko feonao mihitsy ny nanolana. Rina, mba ianao fa tsy mila olona mpandaina sy mpamitaka mpamosavy malemy ianao. Ay dia niaritra anao fotsiny tato hatramin'izay. Dia faly ianao satria tsy mifantatra izany hatramin'izay. Mody ny dinao tambatambazina sy ny langolangonao tato fotsiny tsy mendrika anao ny ara-pelona aminay mianaka. Any am-ponja ny sahazany olona nahavita herisetra toy izany. Non, tsy alefa nampony izany papa neny Karen, tsy ho lahy io, tsy papanao izany io. Fa iza izany no tena papako? Mbola ho avy eo izy anaka. Non, diso izany. Papa felo ny papako. Karen, tsy papanao izany io Ka nanina nefa neny tsy laza tamiko taloha hoe izy ny papako. Nandainga taminao neny tamin'ireny. Fa samy nandainga indray izany neny sy papy dia nahoana masika be amin'ny papy neny? Karen, tsy mandainga aminao izany papa. Zanaka papa ianao ary izy ny reninao. Aza mody langolangonao eo ny zanako Papa aza moa efa niteny tamiko hoe tena zanaka papa Karen Eny anaka. Ay efa nanaiky anao fa ianao ny tena ray miteraka azy. Fotoana tsy maintsy ilazako ny marina aminao zao Rina. Zanako Karen ary manaiky fa zato koa ilay nanolana anao fa iny. Andriamanitro, tsy ho lahy ianao, tsy mila anao miala ny tabako ry devolo velona. Dia vitanao nanao andreny herisesa ireny tamiko. Ifonako re Rina, tena mivalo aminao Anga izy tia kilalao-njazaka. Rehefa avy nahavita ianao dia ifona. Fitiavako anao ny nahatonga ananao an'ireny Aza miteniteny fitiavana amiko izany ianao. Tena tsy vanina ianao. Fa ino izao ifamalianareo izao Io mama, nanaiky izy fa izy ny nanolana. Dokotera, marina ve izany? Marina izany ro mama. Fa dia nahoana loatra ireny tena vitsy sany taminy ianao Tsy dia sombainao sotenao no avin-janako. Ka efa mifonana izy mami. Mbola tsy takatra tokoa ny mikasika an'izany anako. Na izany azy aza be desy papa Izao ihany dia hianjy polisy sambotra anao fa tsy manaiky an'izao Ifonako re Rina Tsy manaiky Diso manaiky mifadisoko ary vonina anondro izay tsy mety nataoko taminareo mianaka. Satria mifahadiovako ny sombanao mbola azonao averina indray. Tena ifonako re
aizany telefona teo ry mama iatsoko polisy sambotra azy. No, tsy avelako ny polisy zany papa. Miala anao fa voakapokeo a. Tsy tiako tsony neny. Tsy gadrainy zany papa. Tsy avelako etin'ny polisy zany izy. Rina, ifonako aminao reny fahadisoko nataoko taminao e. Io zaza iarahantsika manana io no andeha ho jerena. Tena vonina anarina izay tsy nety nataoko rehetra taminao. Fely a. Miala tsiny fa nitianao tamin'ny foko tokoa. Ary olona be fitiavana sady tsotra ny nahafantarako anao. Saingy ankehitriny ambody mitafody zanak'ondrika ilay olona tiaviko. Tena tsy mety hitianao tsony foko. Nivitako taminao aza anenenako. Papa, malahelo anao a. Asary, tsy mandidy anao raha tsy hity aitsony ianao. Fahoka re mba tsy ho tonga mifanakadrano zao e. Tsy mikady zany papa. Eto karana miaro amin'ny papa. Eny anaka, mbola zaza loatra ianao ka tsy afaka hiaro amin'ny papa. No, vitako zany papa. Miala tsiny fa tsy afaka andefitra izay mindreo fo aminao mifoko. Izay fa lasa ary miomana fa na tsy androany aza dia tsy maintsy tonga eo aminao zany. Tena malahelo amin'ny papa zah e. Diso tanteraka ianao dokotera. Dia ny fotahanao zany izay mianaka hatramin'izay niarantsika mipetraka izay. Mpamosavy malemy marina ianao. Tsy manome tsiny zanako raha ho tezitra mafy aminao izy. Eny tompoko, manaika. Ary tsy hanam-pandavana amin'izay tianao atao amiko. Laozako koa nareo mianaka e. Lehilahy tsy valara mihitsy ianao ty. Ndao tsika sy papa andoso fa tsy hikady zany papa. Tsy mety zany anaka. Tsy andositra zany sika fa miandry eto. Fa ineny angeny antsy polisy hisambotra ny papa e. Tsy maninana miantso polisy azy izy. Hiaraka amin'ny papa koa zany karena. Tsy afaka makany ianao karena. Ka tsy avelako andeha irery any papa e. Tsy anaka, tsy mahazo mandeha miaraka amin'ny papa ianao. Avelo papa izaka izay fokany nataoko. Ay ve zany no zava-nisy ry tianao? Dia aiza zany izy izao? Lasa nody any amin'ny zareo any izy. Tena gravy anie. Dia efa nafantatra izany Roberto? Raha ny filazan'ny dokotera fely tamiko dia efa niaona ry zareo. Ka inona moa zany fa dia higadra anie zany izy e? Izy higadra eo ihany. Fa mba azonao an-tsaina ve ny fiverenan'izy roa araka indray? Efa hatramin'ny elana eny nahatsapako an'izany ry tianao e. Araka ireny resaka efa nifanaovantsika ireny. Saingy izao a? Tsy aneo ady amin'ny Roberto zany mihitsy a. Dia avela hiaraka malalaka tsara zany izy ireo. Manana ny strateziako afa ho hitanao eo e. Ary mba nakaiza lida? Reny koa sipa tsy milay. Fa amadika. Tsy azo koa. Raha nisy tena mpinamana ve tsy anareo roa? Reny le namana matim-bola e. Inona sain'ny Roberto hoe hisambotra ny dokotera iady iny dia nahazo vola kely tany dia lasa nitsoaka any Antsirabe any hono. Zany ve? Sady aleo koa letsy ny sipa miketrika rehetra ohatr'izao a. Fa tsy haintsony izay tena adina. Marina ihany zany. Maninona moa raha mody antsony Roberto ahafantarana izay ho ataony? Mety mihitsy izay. Ahoana? Bonsoir Roberto. Ahoana fa mbola maika ahy? Saika hangataka fotoana mba ionana aminao aho io. Fa misy inona? Misy zavatra ho resahako aminao. Ka lazao hoe nona? Fa aiza nefa ianao fa tsy vita ny telefona ane zany e. Fantatra hono ny olona nanolana ny Rina dia andeha hisambotra azy ihany zahay izao. Dia iza hono? Aleo raha riva miaona dia ho tantaraiko anao fa mbola maika ahy. Ndao indray ary e. Tinoa, izao dia andao sika ho any an-tranon'ny Rina. Fa ahoana hono? Ka andeha hisambotra azy ihany hono ry zareo zaoko. Zany ve? Tsy tokony isy fotoana very fa taraiky eto sika. Fa ho aiza sahady nareo mianada? Misy dia maika tsy maintsy alehanay vetivety ry mama. Inona re ty ry Julia e? Izay moa aloha fa mama koa rehefa avy eo tsika miresaka. Andao tianao fa taraika? Velomanao tompo. Eny ary e.
Fa izy zany? Ao mba jereo zay mama fa za zany tena tsy manana hery hitsanganana mihitsy a. Na izany aza tsy de tokony lofika be toy izao kosa ianao fa tsy mety a. Tsy kelikely angambe. Ao ary fandejeren'izany olo zany aloha e. Fa atao i Roberto? Fa ataonao ino reto polisy reto e? Miala tsiny indrindra ry mamandrina fa nahazo antso en telefona zahay hoe fantatra ilay olona nanonana ny madame Rina ka de tonga isambotra azy zahay. Tena tsy azoko zany. Fa iza ny antso anareo? Ao veloha Rina e. Ao izy. Ary avelao zahay mba handroso. Ka leo ary aloha zahay teny aminy fa tena tsy azoko indray zao ka. Ndaoro zalava de hiditra fa hely zany a. Rina, fa ianao nga ny antson'ireo polisy ireo? Endry mama. Ka nahoana ny tsy mba niteny tamiko nefa ianao? Efa niteny fa heverinao fa sangisangy angamba. Manahoana ny seriko? Merci Roberto a. Atonga zahay araky ny antsonao. Misaotra anareo. De aiza izy? Andraso kely aloha e. Mama, fa inona indray mbola andrasany? Zaho kosa aloha Rina, ekeko fa tsy nety ny nataony ary na zaza manameloko azy fa ny samborina azy kosa tena tsy mety amiko a. Fa ahoana indray zany Rina? Ka zaho ny victime fa tsy izy. Sady efa ity amiko ty ane ny suite ny fisamborana azy taloha e. Tsy te ahitana de ray segondra ny endriny tsony a. Fa aiza izy fa taraiky ka. Ela mihitsy zany no manimba ny asambarako. Inona elahy? Aza minona papako. Miala tsiny aminao fa tsy manam-pahefana ikasy tanana mihitsy ianao na de ray segondra aza. Fa elahy no izy eto amin'ity tanàna ity. Mba azo lantsaina moa fa no elahy de simba sy rava tamiteraka ny fitiavanay. Tsy fitiavana zany amiko. Raha tena tia azy ianao a de niaritra hatramin'ny zavatra rehetra. Tsy elahy mihitsy no ampianatra an'izany. Aza minona papanay. Sa mbola piko indray mandeha. Ary misy akisahary kala kely tia. Tranona sy papanay ty fa tranonao. Karenina, miala teo ianao. No, tsy tiako neny sy olo io. Andesika mianaka ela teto aloha Karenina. No, tsy aleto ary mamia. Manina vonona papako. Mandehana miaraka mami fa tsy mandresy amin'ny papo zany reo. Ka sao de nanaponja amin'ny papa de tsy hitako tsony. Tsy makany zany papa fa mandehana aloha ianao. Promis papa. Promis zanako. Ay moa iny zany zanakareo zany? Aoka tsy ampidirina amin'ny zanako mihitsy ny resaka. Zanako iny de anao ino nareo? Maty amely mihitsy ny ty bandy ty a. Sady efa jolany mbola be vava ihany. Mbola mamerina aminao indray monsieur Roberto a. Tsy manana fahefana ikasy tanana mihitsy ianao. Raha sandro no ilaina tsisy atahorako anareo mihitsy a. Ka anao amiko zany elahy? Tsy toa anareo a ka hiady atran'olona toy izao. Miomany elahy fa izao de manaraka anay. Fa nareo rangano iza. Ka afaka hisamotra ary inona ny antony isamboranareo ana? Efa hain'lahy zany e. Ela be zany fa ny amin'ny branche police izy mahafantatra azy e. Rina, de vitanao ve ny andrisika an'io bandy io samotra e? Eny e, araky ny teniny teo. Nosimbanao sy ny ravanao ary tena mipitenao mihitsy aza ny fitiavanay. Mendrika anjiolahy ho ia taminao mifonja. Rina, tsy tianao zany io. Fa ianao zany mahafantatra ny fitiavany ahy sy ny tsy fitiavany ahy. Efa nifona taminao a. Mba jereo iny zaza irahantsika manana iny. Tsy ny mihitsy no nambatambazanao ahy a. Nga mo sitrapoko no nazoko azy. Iny ary rehefa ianao vadiko sy renjanako no manolotra eo anoloan'ity voaibe ity a de tsy maninona fa manaiky a. Tsy manana anao vady zany a. Taloha zany. Rina, ekeko izay tianao atao amiko. Toy ny nanaovanao ahy ka. Io zalava de assumenao de ndetsika andefa taraiky be. Roberto a, fa ino ty ataonao ty? Io hitanao io? Isambotra ny olona nandrava ny fankatiavanay sy Rina. Tsy misy idirako zany, fa fahefana vaiza moa no ahafahanao mitondra polisy ka isambotra olona ty an-tranony. Fa inona koa ny idiranao amin'izany e? Idirako mihitsy zany satria toy ny mahanamanao Andrina any mahanamako koa ny dokotera Fely. Tsy mazava zany Julia. Zao no izy Roberto a, efisika sy ianao no natambatry ny anjara mpivady, ary izy roa koa no natambatry ny anjarany. Inona ny mbola mampisisika ianao andrava ny tokantranon'olona ty? Tsy misy idirany tokantranontsika zany e. De gaga ny se ary Roberto. Sendra io Rotino a. Ka marina kosa ane letsy ny tenen'ny Julia teo e. Inona no idiranareo amin'ny aferan'olona? Tsy nenareo na TV-na? Miangavy an'se a. Miangavy mba tsy idirany se amin'ty afery ty. Na Julia izay vadiny se, na i dokotera izay vadiny Rina, de namako daholo. Tsy misy makasitraka ny isarahanareo eo. Tsy misy idirany kosa ny azo zavatra izao e.
fa noho izy nanao herisetra tamiko no anton'izao. Ka iza nefa nampafantatra azy ireo sy naniraka azy? Za ihany ka. Ianao mihitsy zany ny antso nampafantatra ny Roberto? Eny to. Fa inona moa zany no tena tindry atongavana amin'izao zavatra rehetra izao? Tsy mieritreritra zavatra hafa mihitsy aho, fa izay ahafantarako ny olona nanao herisetra tamiko ny tanjoko. Izao no izy mba tsy dia asarotra loatra ny tirara ty dia miangavy anao a Roberto, andao sika hody. Fa inona no tianao atao amin'izany? Avela fotsiny eto izany ny olon-dratsy. Azafady Monsieur Roberto tsy olon-dratsy mihitsy ny tenako. Izao no izy, afaka miverina nareo tompoko, ary misaotra tamin'ny fanelanelana nataonao Madame Julia. Na zany aza dia tsy te ahitanao ato amin'ity tranona ity tsony dokotera Fely eto daholo ny entanao dia mandehana ianao. Rina, marina fa tsy aferako ny aferanareo, saingy tadidio fa raha niverenanao amin'ny Roberto ny tanjonao amin'izao dia miala tsiny fa tsy isy zany Aza matahotra ianao, tsy mieritreritra n'izany mihitsy Mazava zany andaontsika andery zalahy. Rina, eto amin'ny fotony ihany ty zavatra ty. Izao no teniko aminao ry Julia. Miaino anao ato. Samy manana ny diantsika dia samy mandeha amin'ny alehany ihany koa. Za koa neka tsy niteny taminao mihitsy hoe hiaraka aminao andao sika andery tianao mandra-piona ianao dokotera. Misaotra indrindra nareo tompoko. Zay fa lasa zay Rina, mifampiantso eo ihany tsika. Misaotra Asa dia alaina baraka toy izao ankiza Rina. Mazava be ny teniko teo, tsy afaka hiara-hipetraka aminao intsony dia ahoana zany ny zanantsika iny? Zay tia nipetrahana fa tsy afaka nitsiho zanakao iny, ary tsy afaka nitsiho zanako koa na dia azoko tamin'ny fotoana tsy niriko aza. Dia vitanao ve no miteny toy izany? Tsy mahanatsiny ane kareniny. Tsy manome tsiny azy fa ny fotoana nahatongavany tsy nety tamiko. Mbola mamerina ny fifonako aminao ry Rina. Tena ifonako re izay nataoko taminao. Tsy te hiady hevitra lavabe intsony dokotera. Aleo atsony izy mianaka dia mandeha ianao. Eny ary, raha izay ny hitanao fa mety, ampirinetana dia andeha. Fa karenina kosa mijanona eto amiko Mama! Ahoana avy amin'izay nareo mianaka Aizy papa neny? Malaky aloha aty nareo mianaka. Fa aiza ho papa? Zao no izy ry mama, tsy afaka janona ny Fely atsony Zao izy dia mandeha. Mandeha aiza ry neny? Mody any amin'ny Mami Clara izy. No, tsy mahazo miala tatontsony izy ry neny Tsy anao no miresaka izao fa neny. Ka aiza ary izy? Ao an'efitrao izy. Andeha any amin'ny papa mamia. Mandehana ary fa inona zany fanapa-kevitra farany teo Rina? Ka iny tonga teo iny kiala Julia niaraka tamin'ny Tino dia tsy nanaiky nisamborana azy. Dia ahoana? Iantson'ny Roberto rehefa lasy Fely dia asaiko mampiditra fitoriana iziko. Zay mihitsy no mety. Nefa dia nahirana antsika amin'ny karaina zany Amin'ny mahazaza azy tsy maintsy manao an'ireny izy ry mama. Fa rehefa tsy hita ny elaela iny dia adinina. Fa ho aiza papa? Andeha hody any amin'ny Mami Clara zanaka. Za koa hiaraka amin'ny papa any. Asa ilao zany neny fa mampalahelo. Izy aza tsy malahelo amintsika sy papa akory. Tsy marina izany Ka nahoana tsy mijanona aty foana papa? Izao ny zavatra tsy nety nataon'ny papa dia tezitra neny. Fa inona izany? Rehefa lehibe karenina dia tantarain'ny papa zany. Tsy hijanona eto fa hanaraka amin'ny papa any. Andao amin'izay aloha tsika mianaka andeha hoanay amin'ny neny sy mami. Eny ary fa andeha. Io karenina dia aoka mba tsy havarinareo azy ny fahadisoana nataoko. Ka handraisanareo azy toy ny fahavarindray satria zaza tsy nirina. Tsy mila anao be moraly etsony na niriko na tsy niriko izy dia efa zanako. Mandehana dia tadidio manomboka androany tsy manam-pitiavana anao tsony Ny resaka divorce indray rehefa malalaka sika mamono azy. Eny ary tompoko, andeha. Tsy mahazo mandeha izany papa, hanaraka amin'ny papa any neny Nijanona ny zanako fa iza anie mbola hiverina No, tsy hijanona eto tsy tiako neny sy mami fa tsy tia amin'ny papa. Aok'izay fa tsy marina ki izany karenina. Papa, hanaraka anao Ivonako aminareo mianaka re. Avela ho izy anaraka. Rehefa afaka ny fony dia azonareo alaina izy. Papa, mety manaraka anao Ao fa hiaraka sika mianaka. Mandehana, tsy tian'ny neny intsony izany karenina? Ie, tsy tiako neny. Mandehana, tsy mahazo mitondra akanjo sy kilalao andrina dia ray aza. Rina,
dia ho faizina miaraka amiko ve izy e? Efa ianao no tiany dia hividiano izy. Zay, mandehana. Dia ahoana re zany anaka no fandraisan'ireny felany karenina any nefa dia hita mihitsy ny tsy fitiavany azy. Zay ataony ihany ry mama. Izy ary tsy mety mijanona koa. Oka aloha iantso an'i Roberto. Oui chéri. Afaka miresaka ve? Afaka ka. Fa ahoana? Aleo ampidirina fitoriana iray mandeha ity fely ity fa tena tsy mety amiko izao. Efa midresy an'izany mihitsy ny ato fa nosinianao sisa andrasana. Eny ary dia oviana izany miona. Aleo rapitso fa mbola iregle kely zavatra any amin'ny Julia any a. Aza dia ampidirina loatra amin'ity afera ity moa izy sao manimba zavatra e. Vito ihany izany e. Eny ary. Lisia, ahoana? Mba sevaka ty amkelo izy ilay teo. Izy aza tsy eo fa lasa nivoakaniko. Fa nivoaka nanao inona vetivety any indray e? Tsy haiko fa tonga teo iny namana iny dia lasandry zareo. Ianareo mianaka ty tena manafinjavatra amiko mihitsy a. Fa inona moa nafeninay aminao eo? Hatramin'izay nahatongavako izay ohatra misy zavatra tsy mazava amiko a. Dia inona nefa izany raha ohatra ka misy? Isika telo mianaka mihitsy no mila miresaka e. Avelao iandry azy ary fa sady izay miditra izay ihany koa izy. Bonsoir dada. Fa taiza ianao? Nisy zavatra nifonjenay vetivety ry dada. Ary izy zany namanao zany izy? Tianao zaniko. Fa heverin'ny dada ho izandray? Petrary aloha e, fa iresaka tsy telo mianaka. Zaza nefa mbola reraka be koa. Fa reraka nanao inona nefa e? Nisy zavatra tsy nifanarahana indray ngamba tany? Si, mama koa. Te anontany anao fotsiny ary aho hoe inona ny dikan'ity ianao mijanona ty aminay ity? Fa nga moa tsy efa nilazainy mama ny dady e. Aleo ianao mihitsy no ilaza azy. Fa misy inona ny tsy amresaka ianao e? Na i Roberto azy hatramin'izao efa ho tapa-bolana izay natongavako a. Tsy mbola nitsidika taty amintsika mihitsy izy. Miantso anahy foana rizoko. Zao Julia, lazao amiko izay tena marina aminareo sy Roberto. Aza nafiananao mihitsy aho. Tsy misy inona izany rery dado. Dia tsy misy inona koa izany io mijanona aty aminay aty io. Lazao ny marina Julia. Fa inona nefa ny marina tiany mama ho lazaiko eo e? Ka io nareo sy Roberto tsy mifankahazo ioko. Hitanao zany e. Efa hatramin'ny nahatongavako mihitsy no nahatsapako an'izao ianareo mivady tsy mifankahazo izao. Ka efa fantatry dada ange zany e. Dia izay zaniko. Dia mba hoana ho izy mivady ray aman-dreninao? Tena tsy pomba n'izao zavatra ataon'ny Roberto izao mihitsy ry zareo. Tena manahirana ity a. Fa tsy fiarany ve zany? Izy mihitsy zany e. Aleo andehanako any fa mitady angamba izy. Tsy mahazo mihetsika eo ianao. Aleo ny reninao no hijery azy ihany. Fa inona koa nefa ny dikan'izany ry dada? Manahoana tompoko? Zany ve ny mba fiarabanao any dada sy mama? Zao ny tiako ty e. Aza mba izany tsy aiza anao miaina toy ireny teo ireny a. Sasa ianao no tsy mahay miaina? Efa miteny azy zay a. Tsy misy tokony hidiranao ny fiainako. Andrasako kely aloha e. Tena misy zavatra tsy mazava aminay mivady mihitsy zany. Petra aloha ianao Roberto dia azo avao a. Mbola mainka ary dada, ka tsy afaka anazava lavabe. Fa mampitandrina anao fotsiny ary Julia mba tsy hamerina ny toy ireny tsony. Dia mampitandrina anao koa ary Roberto ny tsy hamerenanao ny toy ireny tsony. Fa inona nefa izany fampitandremana lava izany e? Tena manao izay afa-baraka na iray aman-dreny mihitsy nareo roa reto a. Mba tsy hahatonga nareo afa-baraka dia anary ny zanakareo. Eny e, na dia niezaka ny tsy teny mahery azy a dia ohatrany tsy mety amiko izany fomba fiteninao izany Roberto. Ka tsy mety ny ataony e. Na izao fipetrahany aty aminareo izao ve aminao dia ho rariny? Tsy zaza kely toa an'se akory na sanatry olona tsy manana ny hajako. Ka naovana valiteny toy izany. Oka re izay ry izy mianako. Apetraho amin'ny toerany kosa ny tokony sy azy ny resaka fanaovana fa tsy mifanaraka tsika. Ka aminareo ary ve mety izao ataony Julia zao? Za eny tsy te hiteny anao Roberto e. Na ireninareo sy ry nahatratrako miresaka nampifamaly anareo sy Julia reny ve aminao dia mba mety?
tsy vitan'izany fa na ireny ndray alina saika isamboranareo an'ileo hoe dokotera iajy reny. Ay ve nisy an'izany? Zany tsy te hiteny aminareo fa raha ny zavatra ataon'io Roberto io dia fa tsy haiko tsony ry dada. Tena tsy napoziko izany toetrany izany Roberto. Dia tsy napoziko ihany koa ny toetran'io zanakareo io. Aza mba zano asianao azy iza n'olona tratranao mba niresaka tamiko. Tsy ianao no nanakaraha amin'izao olona rehetra izao hitsikilo ny fiainandrina sy ny dokotera vadiny iny. Hatramin'ny alidanamako iny aza nikaramainareo hiara-iasa amin'ny sipany hisambotra ny dokotera iajy. Hatramin'izao dia tsy hita intsony alidafa hoe lasa ny Antsirabe hony. Ay, nisy an'izany koa. Zavatra mamoehitra mihitsy any ry dada sy mama ny zavatra tian'io Roberto io atao Zao mbola tsy tara raha miverina mifampiresaka ianareo roa. Reraka fotsiny eo anao ry dada raha miteny an'izany Roberto dia efa mikasa nisaraka amin'ny zanaka ao ka amerina ny madamo Rina ho tokantrano indray. Fa iza no niteny an'izany taminao? Tsy zazakely aho koa Roberto maika ery ianao anao izay isamborana ny dokotera felivadiny Rina ka andefazany amponja amin'izay dia miverina moramora eny atratranao izy. Fa misy an'izany koa ve? Vao avy tany an-trano Rina any izay sy le namako teo ry dada efa nitondran'ny Roberto polisy tao le zanak'olona hoe hokadraina hony. Zao no izy. Mandiana aloha nareo roa mody vojeo ny tokantranonareo. Dia miresaka milamintsika manaraka miteny anao aho anaka mandiana vonjeo ny tokantranonao. Azafady kosa ry dada, tsy misy tsony izany hiverina an'izany raha tsy olona very anjara ka hitapify amin'olona toy io. Tsy mety izany Julia, marina izany tendrainao izany. Rehefa tsy azoko hipetrahany tsony koa ato aminareo ka sesisesinareo tsy ho zanakareo tsony dia aleo koa andeha amin'izay tany andehanako any. Fa raha niverina amin'ny Roberto aloha izany ry dada tsy poinsa. Izany ny vavanao? Eny tompoko, vavako izany. Tsy miverina any aminao izany tsony izao sipy izao raha tsy mahita fiovana mahery vaika avy any aminao. Zazangany mbola mamatotra aminao. Izany resaka mariazy fisoratan'izany tsy misy dikan'izany amiko. Julia, fa nahoana no miteny toy izany ianao anaka? Ka tsy mety kosa ry dada. Rina no azony lalaovina fa tsy Julia mihitsy. Ianao no niteny an'izay fa tsy za Zaho anefa nitsarovinao tsara Roberto raha mbola za koa ny za dia tsy lasa vadinao izany tsony iny Rina iny. Eto sika ary hifankahita eto koa. Mandehana aloha ianao Roberto mandeha mody fa manaraka toizana ny resaka. Eny ary tompoko, izay fa lasa. Ndao ary Roberto mahasika loatra kosa ny teninao Julia. Rendry mama ny anaovana azy rehefa miseho azo manambany olona. Fa hono aloha le vadiny Rina ihany ve izany nanolana azy? Eny ry dada, dia maika ery Roberto nitondra polisy tonga tany an-trano nisambotra ny vadiny Rina io. Dia manaiky an'izany koa ve Rina anaka? Ka tsy omena tsiny kosa ne izy ry mamy nanapotika ny fiainany kosa ne reny tantara reny Eny keko izany fa na dia marainjanany azy aza ve dia andefasany azy any amponja. Ka ny sainy sy ny fonany izany mbola tsy afaka amin'ny Roberto Zaza nery dada efa miezaka foana mifampiresaka amin'ny Rina na dia tratrako manao fotoana sy mifampiresaka amin'ny Roberto azy izy. Fa hitako hoe terena fotsiny ny fitiavany amin'ny fiarahana n'ity dokotera fely ity. Dia toy izany koa izany ny Roberto aminao? Endry mama, mety ho marina izany. Za koa ny tena tsy nandinika nanaiky niaraka sy ny ampakariny ho vady Aza mba manenina amin'ny zavatra efa natao izany anaka. Ho hitantsika ihany ny toyny. Za aloha teny aminareo mianaka hoe aleo miresaka amin'izy mivady ray aman-dreniny Roberto tsika. Nefa dia te hiteny amin'ny dada koa aho hoe aleo aloha ho hita izay ataondry zareo. Eny ary mba makaina amin'izay aloha fa soreraka tsy lereo hoy nareo tanora kehitriny ianao. Efa nisy lasopy nomany koa anao ao. Zahany mihitsy zao ry mama no mety amiko fa hono mbola misy ve le amigo glacé ao? Mbola misy anankiray ao ka. Aleo mihitsy aloha isotro kely ry dada ka. Mba atandremo ihany fa so zatra an'izany ianao anaka. Tsy taitra dada ampahafiry ny revina ataontsika tany miandry vasy zany. No Asilia. Inona moa ny anaran'ilay hotely nivatanantsika tany iny Julia? Papayary mama. Marina izany. Mandehana ary dia mahaiza mitondra ny saina sy ny fo anaka. Ok. Zany zava-misy ry mama. Ho very
Aiza ny lalaka lehoko raha sanatrika ho tanterandrina tokoa ny fanenjehana. Ho aiza koa ty zanako ty raha migadra. Mami alaka trano izany papa. Eny anaka, ao fa ho arovantsika tsigatra izy Malahelo amin'ny papa mami aok'izay fa lasa mitomany koa i papa mahita anao mitomany. Tiako i papa io mami na dia tsy tianeny azy. Eny Ty hina zany ho ataontsika ry mama. Tsy aleo tonga dia miantso an'ilay avokat tsika dia azavaina azy ny zavatra rehetra. Eny mety zany. Sady antso ny dadantonao koa dia hiara-midinika amintsika mianaka izy amin'izay tokony atao Voasaika hiteny an'izany taminao zao Izao no izy anaka. Na eo aza izany ezaka ataontsika izany dia mitehiteny aminao mahaiza mitondra izao ady mahafiatrehanao izao eo anatrehan'Andriamanitra. Akino aminy izay rehetra mavesatra ao amin'ny fonao fa tsy hamelanao irery izany izy. Mety tsy ho azonao hoy ny tononkira izay zavatra hitondrana ianao ary ny zavatra rehetra tsy voatery hahafaly ianao nefa ny zavatra rehetra ihany koa no hiara hiasa hahasoanao. Nametraka amin'ny fonao sy ny fitiavanao tamin'ny rinahy ianao satria tianao izy. Fa voatany am-panombohana dia efa tsinjoko fa tsy manam-pitiavana anao izany rinahy. Izao hita izao ny porofo. Tsy manome tsiny azy ary mama satria navita ratsy taminy Mba tsaroanao moa ny tenin'i Jesoa hoe izay tsy nalota taminareo no aoka hitora-bato azy. Ka tsy vitan'olombelona zany ry mama. Dia inona fotsiny no hivavahana raha tsy hay hamelona heloko ny namana? Eny marina amin'ny hafa zany fa tsy marina amin'ny rinahy. Dia mba ahoana izany izao ny asanao? Saika andeha ho any am-piasana mihitsy aho zao. Izaho koa anaraka amin'ny papa. Andeha ho any am-piasana anie papa fa tsy ho aiza akory Ndao hiaraka sika telo mianaka dia ianao makany am-piasana moa izay vity fitafianao azy. Tena mety zany. Mandeha koa izany karena. Mandeha ianao fa nareo sy mami Clara mividy akanjo andry. Merci beaucoup mami. Zafikely mami ane ndry ho vidintsika daholo izay rehetra tiandry. Izany ve? Marina izany Miomana ary dia andeha tsika fa atoandro ny andro. Tonga papa Manao andry? Nisy olona tonga izay teo dia nanome zavatra mami. Olona izaka izy zany? Hita papa, ohatra ilay olona saika sambotra ny papa tany amin'ny iny. Zany ve? Antanio ane mami Inona hono izany resakareo mianakato izao Fa iza zany olona tonga teo zany ry mama? Polisy nanaritra taratasy fiantsoana ho anao hiakatra ankety any amin'ny birao. Tena nitaterahana tokoa ve zany ny fitoriana? Ka tsy tokony izany intsony no andefasana ny saina fa izay atrehana azy Dia oviana hono le izy mama? Raha-pitso maraina amin'ny valo. Vonina hiatrika izany ary mama. Izaho koa hiaraka amin'ny papa. Isika mianaka hiaraka naritra azy ihany akia. Sarotra izy ity ry mama. Dia ahoana letsy? Zao ihany Elahy ty veloha mba efa maheno vaovao Efa henoko tsara mihitsy zany ka hiatrika ankety dokotera fely raha-pitsy maraina amin'ny valo. Enjana ihany tsy arakaraky ny fahitana azy ety ivelany ty rinahy ty. Nefa dia miteny aminao fa raha hikasa hiverina amin'ny Roberto no tena tanjony dia vao maika hafatany tsara zany Roberto zany. Aleo hiverina any ahitany azy Ary ahoana moa zany andrity? Tsy misy miverina any izany letsy eo raha tsy mazava ny lalao Dia saraka aminy zany nareo? Séparation de corps fotsiny no misy aloha hatreto. Tsy azoko ny tindreo lazana amin'izany. Ahoana mihitsy moa no amelako an'izao fisehon-javatra izao andeha fotsiny eo. Ho hitan'lahy ihany io atsoatsy Tena manahy an'i dokotera felaniary gadra aho Raha mahay mampiasa ny fitaovana eo am-pelantanana izy mety tsy doboka fa raha tsy izany dia lasa. Ty Roberto nareo ty koa ny tena bantsy milay. Mba azony lahy tsara moa ny tantaran'izy roa reny. Sikindray ve no ampahafantarindrian'izany? Tena nitsotra tamiko ane letsy Roberto fa mbola tsy nisy ninina mihitsy teo amin'ny sirinahy Haiko tsara zany. Dia hitan'lahy ihany fa bandy iny na dia vadiko aza
mba te anandrana ny matamyrina fotsiny izy ianao ty tena ka marina lety zany a zany ihany moa no fanaonareo lehilahy tony dobo tsy hitany mahamanina dia mipetraka aty zany ry zao aty aloha fa nyresaka izay telo mianaka ala fa iresaka amin'izy mivady eo ny zareo so ihany aloha fa micomprendre ndry izy mivady ray aman-dreny midira amin'izay aloha nareo sakafo fa masaka ny sakafo e ho avy zay ry mama andao aloha ikaly fa ho hita eo ihany letsy ny toy ny tiraraha tya hanao aloha ny hanina fa ny fitiavana mila anjara eno a letsy raha tianao eniko Roberto fa iseno nanao izay fomba hitoriana an'izany dokotera vadindrina zany eno sy papa dia efa zakao arina izay vokany na izany eo amin'ny fanambadianareo Silia na izay fetraikany izany eo aminareo Sirina raha samy manokana aloha dia tsy misy hidirako ny amin'izany tsy te hanimba ny fifandraisako amin'ny ray aman-drenin'ny Julia ary mbola mamerina aminao ihany Roberto fa tsy mila ninirina iny miditra ny tranoko tsony mahazavy ngam'izay za koa nefa dia miteny aminareo fa tsy mila ny Julia hiditra na hiverina mitokantranoko tsony ha ka mandehany se dia isaorany amin'ny ray aman-dreniny izy ataoko izany fa tsy taitra ianao ry papa everiny se fa dondrona sikerina daholo manko ny olona rehetrarehetra dia izay no izy dia ho hitantsika eo dia ho hitantsika eo tokoa ary natolotra ao anao teo indray ary ny fizarana farakely 12 tamin'ilay tantara mitondra lohateny hoe Ranomasom Birijiny nosorohatany Simone Menjanahary teo amin'ny lafiny teknika Iadza Fister nandrindra sy nanatotosa Simone Menjanahary